Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray rahalasana vamalala no amintsika amin'izao fotoana noho izao a. Dia faly be aho mahita anao eto amin'ity androany ity a. Dia matoky sy mino aho fa salama tsara daholo indray tsika rehetrarehetra izay tratrantso eto androany. Dia fiadana tompany eo amintsika tsirairay avy a izay miaraka aminay eto a amin'ity a anio ity. Za moa efa niteny taminareo fa amina toerana hafa no ifankahitantsika amin'ity androany ity anatin'izao fandaharana izao. Dia matoky sy mino aho fa mbola eto foana tsika tafaraka miaraka eto amin'ity androany ity ao anatin'izao fandaharantsika vavaka fiambenana izay rahano amin'ny fandarana andramika izao a ny aki radio a ny aki media ary ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana ka dia tononona amintsika tsirairay avy ny fiadanan'ny tompo. Matoky sy mino aho fa mahery tsara daholo indray isika tsirairay avy izay tratrantso eto androany. Naiza naiza toerana misy anao dia teteny anao hoe maherezy ianao ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy dia tehiteny aminao hoe tsy kisendrasendra no nahatongavanao eto androany raha tafaraka aminay eto ianao fa dia tena hoe ifampahery eto tsika amin'ity androany ity. Dia fiadanan'ny tompony ho amintsika rehetrarehetra. Tsy dia hitako moa nareo zao hoe aiza nareo satria tsy dia misy retoro izavy ny ao iza niditra bolany teo androany ranabavy razana Monique Armando Lalao tahiny Jesosy Rodine Marie Angela Io Lantonirina Soanirina Jotina Lantonirina Olkaraja Mandimby Verselina Rasoerinena Nathalie iza koa Erika Raka, Jotina Matavita Soa, Vatsoraja, Rasona Tenaina, Mapionina, Lovely, Angela, Alléluia. Dia ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Ao ihany koa ry anabavy izavy, Iajasa Kapatitsy, Aimé Manambotso, Naira Kerona, Lantonirina, tonga soa daholo Felina Rakoto, Rolianisa, Marie-Jo, Alléluia. Faly mahita anareo Yama, Becky Rolande, faly tena faly be mahita anareo. Dia tonga soa daholo ary dia Noélie Fanto, dia Anitra Nirina, dia Hotahin'Andriamanitra isika tsirairay avy. Marie-Jo efa narabaiko teo Floriette Sabrina androany vitako teto dia tahiny Jesosy isika tsirairay avy. Dia ny afatra aminao dia hoe maretatra amin'ny farany fa dia ifampahireto indray tsika. Azo atao hoe tsy mahita an'ilay soratra ato ilay mahazatra ianao fa mino aho fa hery tahaka ny isan'andro ihany androany nikiperaka amintsika dia rahalahy tojo ivavaka ho an'ny firenena ranabavy Marie-Jo no hitondra tenin'Andriamanitra ary ranabavy Erika no ivavaka ho an'ny firenena ka dia maretatra amin'ny farany ary isika tsirairay avy. Ndao aloha tsika ivavaka ho an'ny fanombohana ka ndao ampandrosoantsika ny rahalahintsika tojo efa hainao moa ny sariny tsy afaka mandefa sary koa aty tany lavitra aty tsy ampy ny fitaovana eto am-pelantanako dia ivavaka ary rahalahy tojo amin'izao fotoana izao hitondra ny fotoana ho am-pelantan'Andriamanitra. Rahalahy tojo tahiny Jesosy ianao. Tany tompo pastera dia tany tompo atsika rehetrarehetra dia ary vavaka atsika ny Andriamanitra rainay io tsotra betsaka Andriamanitra fa tonga somatsara andrainay tapaka sy namana Andriamanitra tonga hien'ny teninao dia mitenen'Andriamanitra fa vonona ianao nay indreo Andriamanitra ny mpanomponao izay hitondra ny toroteninao io pastera mila velatra indreo vavany izay hitondra ny vavaka fanomboana sy vavaka firenena Andriamanitra tena hoe hipaika ety anatinay Andriamanitra ny afatra anao androany indray Andriamanitra satria afatra feno fitiavana zany afatra ampahery ny ara-panahiny indray kolokolo ny afim-pitiavanay Andriamanitra dia mitenena Andriamanitra fa eto any tsirairay avy Andriamanitra tonga miankohaka eto anatrehanao Andriamanitra eto tongotrao satria mahaminay Andriamanitra mahaminay mieno an'izany feonao zany Andriamanitra dia rakofony ranomasina Andriamanitra ny connexionnay mba handeha somatsara dia io koa Andriamanitra tsy any an-dalana Andriamanitra dia nao ny tatana ny diana Andriamanitra mbo tonga somatsara hiaraka aminay eto dia tsy ataonay rehetrarehetra Andriamanitra ao ny hira rehetrarehetra Andriamanitra engany voninahitry ny naranao Andriamanitra dia manatrefeno Andriamanitra fa mihilanao zay mihila ny herinao anay Andriamanitra dia misaotra ny masinatiany be voninahitra dia anao sandratana dia anao reny koa ary raha mbola nisy tsy mpitony vavako Andriamanitra nefa maso an'izao vavaka fiambenana zao Andriamanitra zao fandaharana izao
tegnanenao ny anatanteraka zany amin'ny famindraponao lehibe sy mahagaga Andriamanitra. Engany Andriamanitra isy foana zao fandarana zao sanandro satria eto Andriamanitra ny ahafahany fampahery ara-panahy. Dia misaotra ny masina tinabeo. Alleluia. Amen. Alleluia. Misaotra betsaka ny rahalatojo tao anatin'izay vavaka izay. Dia andao ary tsika hieno hira tahaka ny mahazatra ihany dia ho tahin'Andriamanitra ny isika tsirairay avy dia ataontsika ty raha mahafinaritra be ty hoe masina be voninahitra ianao tompo alleluia tahoary meno finaritra ary tsika dia ohatrina zay tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika za moa ny toerana misy anay io dia aty amin'ny aty Bordeaux zao androany ary dia faly foana hoe na dia aty an-tany lavitra aza dia mbola tafaray amintsika eto mbola tafaraka amintsika eto dia ny fandaharana rehefa toizantsika foana satria mamery antsika ny fandaharana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Preta Marie tahian Jesosy irikaraka efa narabaiko teo dia tiana malala mbola tsy narabaiko fa la heritovo tahian Jesosy dia mahay reza daholo tsika rehetrarehetra $100 tahian tompo. Mbola mampatsiaro tsika foana fa amin'ny zoma ho avy zao taorina ny reny fivadikanana zay nataontsika reny dia isy ny fijona vavolombelona izay ataon'ny ankizy izay nifadianana 3 andro tato anatin'ny groupe zay maresy tao amin'ny fikambanana izay niaraka tamintsika nifadianana ny 3 andro ka dia manome fotoanao amin'ny zoma fotoan-dehibe ny fotoanantsika amin'ny zoma satria ampahery anao ny fijona vavolombelona dia toriteny vita toriteny velona dia matoky simino fa ahery anao ao anatin'izany. Dao ary avy hatranintsika dia hieno hira aloha dia aorian'izay hieno tenin'Andriamanitra araka amin'ny anabavy Marie Jo. Meno finaritra ary isika rehetrarehetra. Amen. Tasaloha. Tasaloha. Tasaloha fa tsisy feony ny ratsika fotsiny vetivety ao azo ohatrana zay tsika ny tenin'Andriamanitra ndao ary anomasina inarin'Andriamanitra tsika masin'Andriamanitra meno finaritra tsika rehetrarehetra. lehibe masina
ny anaranao izamo Jesosio no hitovy aminao feno hery faefana masina ianao izamo Jesosio ny oarina aminao. Hallelujah. Voninahitra anao ka ny anaranao no asandratray zao tontolo izao mankalazanao ny loarika rehetra andoalika iary aiky vai anao ilay masina 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 be voninahitra. Alleluia. Mandrakiza yana voninahitra ajasie antananao ire fanapa anao ny fanafa voninahitra ho anao Jesosy voninahitra ho anao ka enranao masandratra zao tontolo izao mankalazanao ny loarika rehetra andoalika iary aiky vai anao ilay masina 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 be voninahitra masina masina be voninahitra masina 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 be voninahitra. Alleluia. Isaorantsika n'Andriamanitra zany iry zany a mino fa sady maheno tsara nareo a no mahita tsara le ieno toroteny avy hatrany ary tsika rahantsika amin'ny anabavintsika sady miaraba anareo izay vao niditra ihany a izy avy nefa tafiditra ao a misy ohatran'ny vaovao hitako teo a Floriette Sabrina tahiny Jesosy a Armand Lalao moa efa tsy vahiny a de tonga soa daholo a isika rehetra razana Monika tahiny tompo. Halleluia. Lehibe sy masin'Andriamanitra Fleur tahiny Jesosy a de Marie hatramin'ny farany araka moa tsika amin'ny adiny iray sasany eo a randroany vao tonga eto de tsy kisendrasendra koa ny atongavanao eto. Halleluia. Fa tena misy rahalan'ny tompo anao ianatra indrindra tahiny Jesosy a de Normalala Seno RTCR bienheureux moa efa teo maly a de mbola etiko izy androany a
dirarina eo foana eno efa ny eno hiritsika ny bavaksika eny toritentsika kehitriny de velona atao aveo mamirapiratra ny tenin'Andriamanitra zokintsika ranabavy Marie Jo avatsy États-Unis izy no hitondra tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity androany ity ndao to de notsika evatrany izy de velona atao aveo mamelapiratra ny tenin'Andriamanitra meno finaritra ary isika tsirairay avy teny tompana bavy Marie Jo anao ny fitenenana andraso aloha tsy Marie Jo zay Alléluia dahoary eo vao Marie Jo teo mbola ranabavy lovely omaly ao ary Marie Jo tahiny Jesosy ao ary miarabantsika rehetra indray mpanaraka an'izao fandaharana izao atonoiko amintsika ny fiadanan'i Jesosy Kristy hanapaka ao anatin'ny fontsika tsirairay avy androantsika dia hijery tenin'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Koritianina voalohany toko 2:1-5 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy amen alleluia izany indray ny tenin'Andriamanitra ry havana izay hoentintsika mifampahery androany ao anatin'ity fotoana androany ity matoa moa Andriamanitra ry havana ny teny hoe ny teny an'izao teny izao ao amin'ny Deutéronomia toko 4:15 hoe ary tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra dia manana planina zany Andriamanitra ho an'izay olona tia azy amin'ny fony rehetra sy amin'ny fanahiny rehetra sy ny heriny rehetra mazava be zany tenin'Andriamanitra zany ry havana dia androany te hiresaka aminao hoe ohatran'ny inona moa zany olona tia an'Andriamanitra zany ohatran'ny ahoana moa zany hoe tokony ho ataontsika izany hahatonga an'Andriamanitra hihetsika eo amin'ny fiainantsika dia mila manao hetsika tsika ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra izay Andriamanitra vao mihetsika eo amin'ny fiainantsika ozy izy teo hoe izay tia azy no anomanany zavatra izany hoe anamboaran'Andriamanitra zavatra izay surprise ho an'ny olona tsirairay avy izay tia azy zany zavatra amboarin'Andriamanitra zany dia tsy inona akory zany fa ny fiainana mandrakizay mbola tsy hitan'ny mason'ny olona zany mbola tsy ren'ny sofin'ny olona mbola tsy niditra tao-pon'ny olona nomany kozy izy ho an'izay tia ohatran'ny inona ny olona hoe tia an'Andriamanitra ry havana ny olona tia an'Andriamanitra dia olona makatoy ny tenin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra olona makatoy ny didin'Andriamanitra olona tia miaino ny tenin'Andriamanitra miaino ny feo an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra io famonjenao fotoam-bavaka io izao ry havana dia efa fitiavana an'Andriamanitra ianao manaraka eto isan'andro io dia efa fitiavana an'Andriamanitra zany ary tena anisany tena hoe mahakasika ny fon'Andriamanitra fahafozan'ny olona fotoana miaino ny teniny mamaky ny teniny hijerentsika ao amin'ny Luka toko 10 andininy 7:30 ka hatramin'ny 1:70 izy ity dia tantaran'i Marta sy Marie dia vakitsika kely ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampetrano azy ho ao an-tranony ary izy nanana rahavavy atao hoe Marie izay mipetraka teo anilan'ny tongotry ny tompo ka
ka niain'ny teniny. Fa maro tasahirana tamin'ny fanompona be, dia avy izy ka nanao hoe tompoko, moa tsy mampaninona anao va ny amin'ny ilany ravaviko hanompo irery, koa mba saovy manampy ahy izy. Fa ny tompo namalika nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro erehana ianao, nefa zavatra iray loha no ilaina, fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Aleloia, amen. Teto izy ny teny eo amin'ny 7:30 ry havana hoe Maria ozy izy izay mipetraka teo anilan'ny tongotry ny tompo ka miain'ny teniny. Amen, aleloia. Takanao io ry havana, mazoto miain'ny tenin'Andriamanitra, mazoto manaraka an'izao fandaharan'izao ianao, dia anisany mifidy ny anjara tsara ianao, anisany tian'Andriamanitra, anisany tian'Andriamanitra ianao ry havana. Raha tonga eto isan'andro tsy mahatsiatoka ianao, fa anisany fitiavana an'Andriamanitra izany. Dia eo ihany koa no hoe anisany fitiavana an'Andriamanitra ihany koa ny fanoloranao tena isan'andro isan'andro ho an'Andriamanitra, anisany hoe mahakasika ny fon'Andriamanitra izany. Dia tsika moa vao nanaraka fifadikanana tamin'ny faran'ny herinandro teo dia maro tsika no nanaraka an'izany fifadikanana izay natao teto izany. Dia anisany tena hoe fitiavana an'Andriamanitra lehibe ihany koa izany fifadikanana izany ry havana. Tsy ampy fotsiny hoe mifadianina fotsiny kosa nefa ny olona anankiray nefany tsy mankatoa an'Andriamanitra. Misy manko ny olona mieritreritra hoe rehefa mifadianina izy dia tsy maintsy hamaly vavaka azy Andriamanitra, dia izay matetika mahadiso fanantenana ny olona. Fa ny fifadikanana izany dia tsy hoe mifady fotsiny ihany ianao, fa ao koa ny fankatoavanao an'Andriamanitra, ao ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra ry havana. Mety hoe mbola tsy takatry ny sainao le izy hatramin'izay, fa androany teneniko anao fa maro ny olona diso fanantenana ry havana hoe mifadianina izy te azo an'le zavatra izay ilaina izy eo amin'ny fiainany mifadianina matetika izy, dia mijery izy nefany toa tsy mamaly vavaka ihany Andriamanitra. Misy antony izany ry havana. Raha anisany mifadianina ianao tamin'ny faran'ny herinandro iny dia te hampahery anao fa raha ohatra ka tena tian'Andriamanitra ianao dia fantatrao ny zavatra tokony ho ataonao ry havana. Atateraka ny teny fikasan'Andriamanitra aminao, atateraka ny teny io izay mbola tsy tamin'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Dia mety marina aminao io teny io fa manahoana aloha ianao ry havana? Vonina androso ve ianao? Vonina ankatoa an'Andriamanitra sy ny didiny ve ianao ry havana? Anjarantsika mamaly an'izany fanontaniana izany amin'Andriamanitra ry havana. Fa zao Andriamanitra dia mampanantena antsika zavatra tsara, izany hoe tsy ny eto ambonin'ny tany tsy ho fitahiana ranofo izay ilainao io ihany no amboarin'Andriamanitra ho anao, fa ny tena zavatra lehibe ry havana dia le fiainana mandrakizay mety homeny anao ny zavatra rehetra eto amin'ity zao tontolo izao ity, fa zava-poana ry havana raha hoe mahazo an'izao tontolo izao ny olona nefa very ny aina. Fa androany fotoana raha ohatra hoe tena vonona ianao hoe anomanan'Andriamanitra zavatra tsara ny fiainam-pananao no hoavinao, dia mety izy ianao ity an'Andriamanitra, mety izy ianao tena hoe hiasa ho an'Andriamanitra. Ozy le teniny teo hoe tiava ozy izy amin'ny Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Amen izany, aleloia. Dia Andriamanitra ry havana ny teny ihany koa hoe ao amin'ny Jo.020321 manao hoe raha tia ahy ianareo ozy izy dia hitandrina ny didiko. Ny zavatra mahagaga nefa ry havana betsaka milaza hoe tia an'Andriamanitra,
fa nefa ny tenin'Andriamanitra aza tsy akatoavin'ny olona dia ohatrany hoe mamita tena ihany dia izay ilay tenin'Andriamanitra hoe aza ho mpiainy fotsiny ihany nareo izy fa ka tonga mamitaka ny tenanareo izy aoka ho mpiainy mpakatoa ianareo izy fa tsy ho mpiainy mpanadino ka tonga amitaka ny tenanareo. Izany ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ka ho anao androany ry havana, raha tianao tanteraka aminao ny tenin'Andriamanitra hoe izay mbola tsy hita maso tsy reny sofina naniditra taom-pon'ny olona na inona nefa amboary ho anao dia izao amboary ry havana, amboary ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, amboary izay rehetra tsy mety teo amin'ny fiainanao ry havana fa hanomana ny tsara indrindra ho anao izany Andriamanitra tomponao izany. Tsy manenina ianao, tsy mampanenina anao ry havana mitandrina fahamasinana, tsy mampanenina anao mitandrina ny didin'Andriamanitra, tsy mampanenina anao manokana fotoana ho an'Andriamanitra isan'andro isan'andro mivavaka, manoka tena, manolo tena isan'andro isan'andro. Izany ry havana ny tena zavatra tsara indrindra sady fomba tena hoe ampatanjaka miara-panahinao dia mifanoloran-tenanao an'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe mazotoa manolotra ny tenanareo izy ho an'Andriamanitra. Jeretsika hoe izany teny izany eo amin'ny Romanina 12:12. Jeretsika betibety ilay teny Romanina 12 ho amin'izany koa amin'izany mangataka aminareo rahalahy noho ny famindram-pon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra sady fanompom-panahy mety ataonareo izany. Amen. Izany ry havana, atoloro ny tena, tiavan'i Jehovah Andriamanitrareo amin'ny fonareo rehetra, amin'ny herinareo rehetra dia hiasa eo anatrehan'izany fitiavana an'Andriamanitra izany ho tonga eo aminao izany zavatra efa nampanantenain'Andriamanitra izany dia ny fiainana mandrakizay ry havana. Ny fiainana mandrakizay dia natao an'ny olona izay tia an'Andriamanitra. Tianao Jesosy ry havana, tia zasy ianao andova ny teny fikasany sy ny fiainana mandrakizay. Fa izao manao ahoana aloha ny fitiavako sy ny fitiavanao an'Andriamanitra. Izay ny fanontaniana mipetraka. Ataovy lohalaharana eo amin'ny fiainanao izany fitiavana an'Andriamanitra izany. Akatoavy ny tenin'Andriamanitra, akatoavy ny didin'Andriamanitra. Mba tsy eo amin'ny vava fotsiny ihany ry havana ny hoe hitiavana an'Andriamanitra hoe za tia an'Andriamanitra dia mandeha mivavaka foana ao am-piangonana manonjy fotoam-bavaka miaina fa nefa kosa rehefa miala teo dia tsy akatoaviko fa ny fiainan'izao tontolo izao ihany no ataoko dia tsy ekena ry havana dia tsy ahita fity ary tsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra tsika raha ohatra ka ohatr'izany ny zavatra iainantsika. Fa isan'andro isan'andro tsika dia mila mitandrina n'izany tenin'Andriamanitra izany, mila mitandrina ny fahamasinana, mila mitandrina ny fahamarinana, miezaka isan'andro isan'andro manolo tena, miezaka isan'andro isan'andro manao izay mahafaly an'Andriamanitra mba hahita fity eo anatrehany ry havana. Satria lehibe sady masina ry havana izany Andriamanitra izay tompontsika izany ary izy efa niteny fa eto izy ny lalana makany an-danitra. Fa tsika raha te hahita izany hoe tena fiainana mandrakizay izany dia mila manefy ny toe-potsika, mila mandinika ny fiainantsika isan'andro isan'andro tsika na mivoaka na miditra ny tokantranontsika dia tokony ho tsarovatsika sy ho saintsaintsika mandrakariva ny tenin'Andriamanitra ry havana satria izay no ahitantsika fity eo anatrehan'Andriamanitra. Ho anao raha mbola hoe izao ianao vao nanaraka an'izao fandaharana izao dia tia hiteny aminao hoe raha tianao hananan'Andriamanitra planina tsara ny fiainanao dia atolory azy ny fonao, atolory azy izay rehetra momba ny tenanao. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'izao fotoana izao dia mino sy matoky fa ny fanahy masin'Andriamanitra anie hikasika amin'ny fontsika tsirairay avy mba ho tany
aniriny izany tenin'Andriamanitra izany a, ary mpanomana ny tsara indrindra tokoa ho antsika tsirairay avy anie a, ilay Andriamanitra izay tompontsika, ilay Andriamanitra izay inoantsika, dia voninahitra ho atolotsika ho azy rery any. Alleluia, amen. Alleluia. Isaorantsika ny anabavitsika izany zavatra izay tenin'Andriamanitra izay nentiny teto izany. Alleluia. Dia matoky aho fa nampahery anao izany tenin'Andriamanitra nentiny anabavitsika Marie Jo zany. Alleluia. Raha ohatra nampahery anao zany dia matoky sy mino aho fa akasitraka azy ianao. Za manokana aloha dia makasitraka azy be dia be satria tena reko ary tena tsapako, tena mampahery ary tena nanomana ny anabavitsika, nanomana izany tenin'Andriamanitra izany. Dia makasitraka anao raha nabavy Marie Jo dia matoky sy mino aho fa Andriamanitra mahalifitia anao ny amin'ny zavatra izay vitanao. Fa dia ny ankizy moa zany ireo dia miteny fa dia tena mamy Alleluia. Somary mialatsiny fa sikoretory kely eto amiko mba mahita anareo amin'izay fotoana izay dia misaotra anareo makasitraka ny anabavitsika Marie Jo Alleluia. Dia sady mijery ny teny ka eto miaraka aminareo amin'izay. Alleluia. Dia misaotra betsaka raha nabavy Marie Jo dia ho tahin'Andriamanitra ny ianao ary Andriamanitra amalifitia anao amin'ny asa lehibe izay vitanao tamin'ity anio ity. Alleluia. Dia ho tahin'Andriamanitra. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa izay makasitraka azy satria nareo raha makasitraka andry zareo tsy hoe fandokafana fotsiny hoe ahoana akory zany fa fampirisihana andry zareo indray anao tsaratsara kokoa, androso bebe kokoa. Alleluia. Dia marita hatramin'ny farany ary tiana rakoto ary zaka tahiny tompo olo-garan'olo soa anabavy Armande to voaraba indroa maninona moa zany vao mety tsara zany faly raha heritovo tahiny Jesosy izay mbola tsy voarabako ry tody-drano soa mbola tsy narabaiko teo dia tahiny Jesosy isika rehetrarehetra. Alleluia. Preta efa narabaiko kay ndao ary hiditra amin'ilay tenin'Andriamanitra teo ary tsika. Mahafinaritra izany teny zany ary tiako ampaherezana anao koa amin'ity androany ity hoe araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina na hiditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Alleluia. Dia efa nytenenina anabavy Marie Jo moa fa zavatra mbola tsy hitantsika tokoa no manin'Andriamanitra ho antsika rahatr'izay. Dia ny ao an-danitra fiainana mandrakizay izay tsy mbola nisy nahita raha tsy rehefa tonga amin'izay fotoana izay. Alleluia. Fiainana mandrakizay lanitra. Fahitana no nampisehoana ny Jo tao anatin'ny apokalipsy. Rehefa nasiana noatra ny apokalipsy izy dia zao no tenen'i Jesosy hoe sorato izao teny vavolombelona izao. Dia rehefa nitantary Jo tsy mbola tany an-danitra fa Jo nanoratra. Alleluia. I Jo nanoratra tao amin'ilay nosy izay nanagadrana azy dia tao amin'ny nosy Patmo. Alleluia. Dia nosy Patmo no misy an'ny Jo tao nanoratany amin'ny apokalipsy. Jo zany raha mitantara ny apokalipsy dia zavatra nasiana andraisiny atsoratra. Iary eda Marie Maolo Faly izay mbola tsy narabaiko teto dia narabaiko tahiny tomponareo. Alleluia. Ka na i Jo aza dia mbola tsy nahitany any an-danitra, mbola tsy nahita ny zavatra izay omanin'Andriamanitra raha ny lanitra fotsiny aloha satria androantsika tsy ny lanitra ihany no resahantsika. Alleluia. Fa ny lanitra aloha no teneniko voalohany.
raha mamaky tsena ny apokalypsy faraika amby roapolo ny mitantarany Jaona ny momba ny atao hoe ny Jerosalema vaovao any andininy faraika amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo ny momba ny ao an-danitra ao de ilay Jerosalema vaovao de nanotra zavatra be dia be izy ary rehetra samy zavatra mbola tsy hitan'ny masony, tsy mbola nisy nahita fa Jesosy ilay niteny hoe zao soratana de efa nahita ary efa mahita ary monina ao. Alleloia. De mahafinaritra be mihitsy ny zavatra fitantarana ao. Raha vakinao io de misy zavatra maro hitantsika ao tahaka ny hoe efa mirapiratana misy ao any amin'ny andiny faraika amby folo de tahaka ny vato soa indrindra de tahaka ny vato jaspi mangano any toy ny vato kristaly ary manana mahanda lehibe sady avo ny vavahady vato 12 misy an'le ono misampana, misy lalana volamena, misy ny hazonaina, misy ny ranonaina ny amin'ny andiny faharoa amby roapolo ny ono misy ny ranonaina. Alleloia. Zany zavatra rehetra zany zavatra homanin'Andriamanitra antsika na nisan'ny vatosoa ao an-danitra ao misy vatosoa zay mbola tsy hitantsika, mbola tsy hitan'ny mpanao vato. Misy olona spesialista amina vato de le jerena kely ohatra zao daholo ny vato de fantany daholo ny hoe vato misy dikany vato lafo da be namako mpanao vato taloha tena hoe tena mahavariana mihitsy, tena misy vato tsy hitanao hoe ataon'izany fa lafo vidy be mihitsy fa ao an-danitra ao mbola hita zavatra na mpanao vato ary mbola hita vato tsy fahitany, vato jaspi vato kristal tsy ohatran'ireny kristal aty reny. Ny mpanefy volamena hita volamena zay mbola tsy hay hoe zao ny tena atao hoe volamena tsy 24 karaha zany fa ny karaha ambony indrindra lalana fotsiny. Alleloia. Zany izy daholo e. Alleloia. Araka avao zay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola reniny sofina nanitra tao am-pony olo sady mbola tsy hitan'ny masonao mihitsy ny zavatra ho hitanao am'izany fotoana no manina Andriamanitra ho antsika. Sary fanehoany reny hitantsika reny, sary fanehoany reny fa tsy tena ohatry reny, tsy mbola misy mahatafavoaka an'izany na iza mpanao film na iza mpanao sary mihetsika tsy fantatro tsisy hatafavoaka an'izany tena endriky ny lanitra izany tena ohatry zao mihitsy niany tsy mbola reniny sofina tsika rehefa an-danitra any de hoy tena Andriamanitra hoe misy olona mihira tahaka ny rano, tahaka ny feon'ny rano be mbola tsy azontsika tsaina mihitsy tahaka ny ahoana zany. Nisy fotoana misy olona manao feo hoe ohatrohatry zao ny feon'ny anjely rehefa mihira, ohatrohatran'izany fanehoany zany fa am'izany fotoana zany vao tena hoenitsika, am'izany fotoana zany vao tena hoenitsika. Alleloia. Izany zavatra izany ary zavatra tsy mbola niditra tao am-pon'ny olona. Misy zavatra tsy mbola niditra tanatin'ny fonao io hiditra ao am'izay fotoana zay. Zavatra mbola tsy tsampanao teto an-tany mbola tsy niditra tanatin'ny fonao fa ho manin'Andriamanitra ho eronao rahatrizay. Alleloia. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny am'izany hoe misaotra Andriamanitra. Zany zavatra zany tena ho manin'Andriamanitra ho antsika raha mijoro tsika de tena hitan'izany izaho ahitan'izany ianao. Alleloia. Amen. No manin'Andriamanitra namboarin'Andriamanitra ho any zay tia azy, zay tian'Andriamanitra. Zao ny vonresaka tamina rahalahy teto amintsika teto tamin'ny vita fivadikanana de sady nampahery teo no nanoronoro-hevitra teo no nanananatra teo. Zao ny teniko azy, ny olona ray ho lasa lavitra amin'ny fanomponan'Andriamanitra averiko aminao foana ty zavatra ty de hodinianao ty de ho amarinanao rehefa ny arinany ka mba hiditra am'izany ianao, zany hoe hitian'Andriamanitra. De za ty teny aminao, ny olona ray ho lasa lavitra amin'ny fanomponan'Andriamanitra tena lasa lavitra ary lasany am'le tsy miverina tsony tsy voatery lasa aingana be misy fomba fiteny anankiray hoe raha te handeha aingana ianao mandehana rery fa raha te handeha lavitra ianao de mandehana miaraka.
Alleloia. Raha te handeha aingana ianao mandeha narery, fa raha te handeha lavitra ianao dia mandeha miaraka. Ny fampiran'Andriamanitra tsy ny mandeha aingana no ilaina, fa ny mandeha lavitra. Tsy ny manomboka miazakazaka, fa ny mahavita ny fihazakazahana. Ny miaraka amin'Andriamanitra ravina malala dia izao misy sedra maro ao, misy épreuve maro miferana amin'Andriamanitra ary lalana lavitra. Alleloia. Fa zao raha molona mahay baiboly, tena hoe tapaizana amin'ny baiboly, misy épreuve ao ambadimbadika ao, tsy voavahan'ny fahaizan'ny baiboly fotsiny. Mety misy olona mahery fo be, fikarakara be, tahaka ny Marta, fa ny herin'ny fotsika ho resin'ny fitsapana sy ny fizahan-toetra ihany any aoriana any. Zao naparaka an'le rahalahy hoe raha te ho lasa lavitra ianao, raha te ho lasa lavitra tsika amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra, dia andaontsika hitia an'Andriamanitra. Ny olona tia an'Andriamanitra mety olona mbola tsy mahay mivavaka, mety olona mbola tsy dia tena mahay baiboly, fa tia an'Andriamanitra fotsiny. Fa izy tia an'Andriamanitra iny mahatonga anazy an'iny hanao zavatra ao an'Andriamanitra foana, hanao ny dingana rehetra izay ataony dia ataonao an'Andriamanitra. Ny olona tia an'Andriamanitra, misy anabavy zay zao mahafinaritra anahako. Anaty fivadikanina dia taitra be mihitsy ity io anabavy io. Efa nisy fotoana izy niara-mifady anina tamintsika efa ela, tamin'ny 2018. Sady variana izay mivady ny voakasika ny faly. Misy olona ny ambadimbadika any tsy miteny izy. Izy efa mitandrina fahamarinana, faly izay mivady. Ho anao ranabavy, mihaino eto ianao androany, dia tsara fantatrao fa faly be izay tamin'iny. Hatramin'ny alina n'iny izay mivady, faly be hatramin'ny ampison'iny dia niresaka aminao hoe hoay. Izy any ambadimbadika any, satria tsy dia retsaika izy izy any ambadika any, mankatoa an'Andriamanitra izy rery any. Mitia an'Andriamanitra izy rery any. Ny olona tia an'Andriamanitra ray havana malala, mahafantatra ny zavatra tokony atao an'Andriamanitra, mahafantatra ny zava-mahafaly an'Andriamanitra. Halleloia. Za te teny aminao androany, mitiava an'Andriamanitra ianao. Mialohan'ny zavatra rehetra, mangatà mihitsy ianao zany, za Andriamanitra, ataovy tia anao. Raha tia an'Andriamanitra ianao, dia hanao ohatrohatran'izao ataoko izao. Ina zavatra mitranga? Za tsy tokony afaka manao fandarana androany, satria mba tsy ao tokantrano. Fa sady ny olona ivany anako aty, halleloia. Olona mahafinaritra be mihitsy. Mpanaraka ny fandarantsika eto, halleloia. Halleloia. Aty amin'ny anabavy Selina mivady io, aty Bordeaux. Halleloia. Dia mahafinaritra be aty amin'izy mivady. Tsara karakara be mihitsy aneny aty halleloia. Dia zao tsara ny ankizy. Halleloia. Tena avoky. Tsara fanahy, mahafinaritra. Isaorana izy mivady, mampandrosoana izao fandarantsika izao hoe ny tokantranony anaovana izao fandarana izao. Halleloia. Mahafinaritra izany sa tsy mahafinaritra? Fa zao tsy mety amiko kokoa ny tsy hanao fandarana ry havana. Efa ao am-poko. Dia isan'andro te hanao zavatra ao an'Andriamanitra, te hanolotra zavatra ao an'Andriamanitra. Ho any izay tia azy nefa, dia misy zavatra koa homanin'Andriamanitra ho anao. Ilaina ianao mahay baiboly, ilaina ianao mahay mivavaka. Fa rehetrarehetra eo, raha tsy miampy fitiavanao an'Andriamanitra, dia tsy lasa lavitra ianao. Tsy lasa lavitra ianao. Misy ny fotoana fitiavana an'Andriamanitra sisa ny eo amin'ny olona anankiray, fa mahatonga anazy tsy emotra iny, mahatonga anazy handroso foana iny. Ary Andriamanitra mahafantatra, matetika Andriamanitra no miteny, tiako izay tia ary izay fatrako tady dia ahita. Eto ry havana malala, ny zavatra homanin'Andriamanitra ho an'ny olona tia azy. Halleloia. Ny zavatra homanin'Andriamanitra. Mbola tsy hitanao, mbola tsy renao, mbola tsy niditra tanatin'ny fonao,
efa manana sady fa zao zavatra mahafinaritra amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mba manao surprise amintsika. Andriamanitra tsy mba manahitra antsika. Ny zavatra mahafinaritra amin'Andriamanitra dia zao. Ety an-tantsika dia efa zariny sady. Zariny. Ataony zatra. Halleloia. Zatra inona? Zatra an'ireo zavatra tenenindreo. Ny olona rehefa manomboka mihaona amin'Andriamanitra, hoy tena Andriamanitra hoe antsoia dia hovaliko ianao dia anehoako zavatra lehibe sy saropatarina izay tsy fantatra. Zavatra lehibe. Ny zavatra iainanao amin'ny fotoana manomboka miantso an'Andriamanitra ianao dia izao no teniko anao. Ny zavatra rehetra iainanao manomboka eo ry havako malalako. Ny zavatra rehetra iainanao manomboka eo amin'iny fotoana iny dia mizara ianao, miomana ianao ahita zavatra izay mbola tsy fahitanao. Andre zavatra izay mbola tsy faheninao. Omany ny fonao hidiran'ny zavatra izay mbola tsy nidirany tao alohan'ny nandraisanao an' Jesosy. Ny olona fanenta rehetra tamin'Andriamanitra dia zao tena nahita ny tsy fahita daholo. Aiza ianao nahita olona iray hoe mahita hazo mirehatra dia sady tsy levona no misy feo. I Mosesy nahita an'izany. I Mosesy. Any ananiny misy zavatra omanin'Andriamanitra. Araka ny tentsika tsy afaka ampoko ary mahafinaritra anahy fa betsaka ny olona voakasiky ny toriteny resaka kirosy izay nataontsika tamin'ny sabatarina iny. Za teny aminao androany manao hoe halleloia. Teny aminao androany manao hoe ianao io mbola tsy vao manomboka any alavitra any ianao dia Andriamanitra efa misy zavatra manomana zavatra ho anao. I Mosesy vao niala tany alavitra any efa nomanin'Andriamanitra io zavatra io. Io roa imemy halleloia. Io roa imemy io mirehatra io gaga i Mosesy. Zavatra tsy fahita ity. Roa imemy dia misy feo ary manova fiainana. Misorotra lalam-piainana. Halleloia. Tsy mbola hitan'ny maso. Taiza ianao rehefa nanita olona hoe tranon-jaza efa maty tsisy tsony. Efa nomanin'Andriamanitra zany Abrahama sy Sara zany ahita zavatra tsy fahita. Satria tia an'Andriamanitra. Io tsy lanitra ihany. Tsika ravana malala. Raha ny an-danitra tsika vao hita fahagagana, raha ny an-danitra tsika vao sambatra sy faly dia horeraka ihany tsika eto amin'ity tany ity. Horeraka ihany tsika. Fa ny zavatra mahafinaritra nge ravana malala za teny aminao fa vomafy ny olona tsy mety mivavaka. Vomafy ny olona tsy mety mivavaka. Tsy mahita an'ilay zavatra hitan'ny olona mivavaka. Fa mahita zavatra mihitsy ianao ravana malala. Mahita ny zavatra tsy fahita mihitsy ianao. Tsy mbola hitan'ny masonao. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao. Ary isan'andro Andriamanitra nefa manomana an'izany. Tsy amin'ny indray mandeha. Raha indray mandeha Andriamanitra manomana an'izany dia indray mandeha koa ny olona no mivavaka. Tsy ritra. Tsy ritra. Ry havana malala. Vao miritra ny masonao, Andriamanitra manomana. Ny zavatra hita za ry havana malala, isorako an'Andriamanitra. Hitanao ty volana Marsy ity zavatra tena volana ngeza-be ao anaty. Fifaliana ho aty volana Marsy ity. Satria 412 taona amin'ity volana Marsy ity no nandraisako an' Jesosy teo amin'ny fiainana. Halleloia. 412 taona ohatr'izao zany nanomboka niova fo ohatran'izao ahitanao anazy. Fa teneniko anao tao anatin'izay 412 taona izay misy zavatra vaovao foana. Ny zavatra hitan'ny masoko maty tsy hitan'ny masoko androany. Misy zavatra vaovao iainanao foana miaraka amin'Androany. Ary zany mahatonga an'Andriamanitra tsy mankaleo mihitsy. Tsy misy an'izany hoe mandritry ny herinandro zavatra ray omaly ihany hitana fa miovaova io fiainanao io. Ohatry ny fitepo hitanao rehefa atao an'ireny hoe CG tsika. Za taloha narary fo be dia atao an'ireny foana mbola kely. Dia ilay manao ohatr'izao ny fo tik tik tik
Ireny fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra na mahatonga ny olona leo fiainana monotone eo foana tsy miova de miova kely fotsiny de iny roapolo taona de iny foana ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra ary avana malala ohatry ny manao ohatry zao ne ozy ny hoe ohatry ny ahoana zany fiainana zany fa tena mahafinaritra iny mahita famonjen'Andriamanitra anao misy fotoana anao mihitanao mihitsy misy olona tianao zany ke teneko anao misy irany mpanakanto Richard Solonaibenky de izy ke rehefa namiteny mihitsy ameo fitsapana ozy izy mba hijoroako amin'ny fotorotoro ny azy zany fitsapana ilainy satria mikolokolo ny fitiavany an'Andriamanitra isan'andro anao mahita zava-baovao foana valimbavaka vaovao tsisy an'izany hoe valimbavaka mitovy zany mihitsy na olana mitovy za zao etretinao tsy indray mandeha ohatra nararian-doha tadinao nisy fotoana tamin'ny herintaona narary be masoko marary be foana ny andohako hafa fomba nanasiran'Andriamanitra tamin'ny teo zao talohan'ny fivadikanana antsika ny teny taminareo fa marary be mihitsy ny andohako aty iny atoko tena marary fa izao tao anaty fivadikanana tena tsy hitako hoe lasa iza sitrana ho azy tamin'izao hitanao misy zavatra foana Andriamanitra zany isan'andro de manomana zavatra foana mamboatra zany tsy any an-danitra ihany antsika tena hita fa zao tsika efa zarin'Andriamanitra aniny ahita zavatra tsy fahitantsika foana tsy mbola hitan'ny masotsika ny zavatra hitan'ny masoko maly za zao androany nahita tokantrano tsy mbola hitan'ny masoko indray halleloia nahita toerana naovako fandarana vaovao tsy mbola hitan'ny masoko indray azahoako hery azahoako aina halleloia amen tsy mbola hitan'ny maso zay fanay tamin'i Jesosy nahita zavatra tsy fahitan'ny maso taiza ianao rehefa nanahitan'izany hoe tsy manam-bola andohetra de manjony trondro de vanana ny kibon'ny trondro de misy volany anatiny taiza ianao nahitany zany efa fahitan'ny maso izy zany raha fahitan'ny maso zany rehefa ndao anjony dao tsika dao fa misy volany tsy fahita zany efa nita avy any hoe mofo anankidimy de azandrano anakoroa de atao kely ohatry zao fotsiny isoran'Andriamanitra de voaka avany zarainy tsy nahitan'izany ianao efa nahita ve ianao anjomara ny tsofina de misy mandangeza be mirotana tsy fahitan'ny maso zany hitan'ny masonao zany satria no manin'Andriamanitra ho an'izay ty azy nahitan'izany ry Josoa tian'Andriamanitra izy ry havana tsy te hivavaka mihitsy ianao manelingelinao zany mivavaka zany tsy mety aminao fa mety aminay mahita zava-baovao mahita zava mahafinaritra izay tsy hitan'ny maso halleloia zavatra vaovao zay tsy hitan'ny maso fahagagana zany nge rehefa eza izy hoe fahagaga iny any teo fahagagana avy amin'ny teny iny avy amin'ny teny hoe gaga mahagaga efa zavatra mahagaga zavatra tsy fahita aiza misy fahagagana amin'Andriamanitra de misy fahagagana zavatra mbola tsy hitan'ny masonao de gaga ianao way fa rehefa hitanao foana ve de mbola way any ozy izy ny olona avy any amin'ny rahalahy toditsy rany way re zay zavatra mbola tsy hitana way re boka lasa sitra taiza nisy nahitany ny boka rehefa boka de roahana ao an-tanàna voaka ao an-tanàna de efa mifanao veloma amin'ny havany tsy fankahita ntsony satria tsy sitrana ny abokany de boka samy boka am'izay sisa miaraka de andy reny no mifandevona reny no mifanotohatsolavo any rehefa boka ianao de zay veloma fanao veloma satria manino boka ary to de avoaka amin'ny ankonina mihitsy to de avoaka any an-tanàna na fankatesana amin'iny satria amindra abokany fa nahita zavatra nahita boka nadio no manin'Andriamanitra ho an'izay ty azy zao revana malala ho tena Andriamanitra hoe mbola tsy renin'ny sofina misy vehivavy anankiray ao amin'ny John baketsika zay tena Andriamanitra misy vehivavy anankiray fantatritsika tsara zany tary zany John toko fahavalo John toko fahavalo misy an'ilay vehivavy lay azony jangajanga vehivavy io revana malala fanamelohana foana nen'izy io ianao ndray anga mbola ho avy ny fotoana hitorahana vato anao io ianao ary olona vehivavy jangako ianao ary ohatry zao rehefa nytenen'i Jesosy olona hoe zay le kitorabato azy zay sy samilota taminareo ao kitorabato azy lasa ataon'ny olona zao revana malala
Ary raha nandre zany izy de mivoaka tsirairay hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrinjandry zay le manao fialan'ny jiosy io ngena tonga le fiteny hoe fialan'ny jiosy fialan'ny jiosy zany mody latsaka moramora le vady de mody lasa mody mandeha de miala fialan'ny jiosy teo zany nisy ny telo hoe azo manao fialan'ny jiosy ireo le sikitora-bato reo nanao fialan'ny jiosy voalohany alleloia de niala nanomboka tany amin'ny zokonjoky ny zokonjoky zany miala ala voalohany de fialan'ny jiosy de zandrizandry fialan'ny jiosy eto amin'ny fandarana eto koa izy manao fialan'ny jiosy rehefa manomboka efa vavaka firenena aza mbola manao fialan'ny jiosy maretatra amin'ny farany alleloia fa zao ny tenin'i Jesosy ty zavatra ty mba tiako hisintomana anao androany adiny fafolo ary rehefa nitraky Jesosy de hoy izy taminy raha vehivavy aiza reny tsy nisy nahameloka anao va andiny faraiky ambin'ny folo hoy izy tsy misy tompoko de hoy Jesosy za koa de tsy manameloka anao ry havana tsy mbola henon'ny vehivavy tsy mbola henon'ny sofin'ny vehivavy io hatramin'izay zany teny zany hoe za tsy manameloka anao fa io vehivavy io zay nahita azy hatramin'ny fianakaviana akaiky hatramin'ny retapo hatramin'ny izaniza président pokotany ny komity pokotany ny mpamafalana eo tokotany ny olona mpanankarena sy ny mahatra eo tokotany tsisy nanome ranony tsisy nanome nanameloka an'io vehivavy io daholo ny anaran'io vehivavy io de i vehivavy janga taka ny Rahaba nahafantarana azy Rahaba misy Rahaba be dehibe Rahaba mpamanao mofo Rahaba mpivarotra akondro fa ity Rahaba janga zany hoe ny olo rehetra nanameloka fa i vehivavy io nanomanan'Andriamanitra zavatra mbola tsy any an-danitra averiko foana zay anisan'ny zavatra tena makivy ny olona hivavaka de zao ny olona mieritreritra any an-dany eto zany de miady mafy fotsiny de miady mafy fotsiny fa any an-danitra ny fotoana any vao hiadana eka ole hira manomboka etỳ an-tany ny fiainana any an-danitra raha te hisantatra any an-danitra ianao atoloran'i Jesosy ny fiainanao de ho hitanao fa hanomboka hisantatra ny any an-danitra ianao de ho hitanao zany hoe hanomboka iainan'ny fahasoavana zay iainany ao an-danitra fiadanana tsy taka ny famehan zao tontolo zao fa famehan'ny lanitra mihitsy ny atao anatinao i vehivavy io teo izy voanare zavatra zay tsy reniny sofiny be de be ngery havana ny olona ny aina miaina anatina tahotra isan'andro miaina anaty tahotra ny olona fa mifanena tamin'i Jesosy voanaheno an'izany tena miletika anatiny foe aza matahotra Jesosy ngery havana rehefa ny tena zany miaraka amina hery sy fahefana aza matahotra tonga de miaraka amin'izay ny anatinao tena tsy matahotra halleloia teteny aminao androany halleloia za teteny aminao androany maherezy ianao ho tahin'Andriamanitra ny ianao maherezy ianao satria rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao de andre zavatra zay mbola tsy reniny sofinao manolora tena ao an'Andriamanitra mety misy taminao mbola tsy nisy nitory fitizana mihitsy ianao ty nge tiako e atoloran'i Jesosy ny fonao mbola tsy henony sofinao angamba zany nafinaritra misy anabavy zay zokiko ara-panahy izay taloha izy io tena voahilikiliky izy taloha voahilikiliky ny fianakaviana ny dadany sika vonoiny dadany izy hatramin'izy voakely satria tsy tiany dadany na nytarehany ary de tabisa zany efa nandoavahany dadany lavaka zany olo zany de teo aleviny velona enjana koa le ray aman-dreny de vonoiny dadany foana zany de farany nanambady to de nandeha nitsoaka nanambady fa nahazo vady koa tonga de tena vonoiny maty mbono tsy tian'le vadiny tena zao tao am' Jesosy izy fanaheno an'izany olona ny teny taminy hoe tiako angehanao fitiavana avy amin'Andriamanitra te aheno zavatra tsy mbola fahenony sofinao ianao da tsy kivavaka te hita zavatra mbola tsy hitanao ianao hatramin'izay nenanao vahaolana izay tena hoe tsy tokony isy vahaolana tsony fa hoe vahaolana mbola tsy hitany masonao andao tsy kivavaka ho ten'Andriamanitra aiza le korintianina teo vakitsika mbola tsy hitany maso tsy mbola reniny sofina
naniditra tao am-pon'ny olona na inona nefa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Misy zavatra mandalo eo aminao foana hatramin'izay mandalo. Na dia ataoko hoe toriteny. Misy fotoana tsy haiko, misy olona nge za zao a be da be toriteny efa henoko taloha. Fa misy fotoana rehefa Andriamanitra amin'izay ny eo aminao na iny verset iny ihany ary fa misy olona hafa mitory. I Petera sy Jaona izy vakitsika izany teny izany any amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly a toko fahatelo toko faharoa azafady. Asan'ny apôstôly toko faharoa dia henoinao tsara nge nandeha Petera sy Jaona andehan'ny fito amby telopolo. Nitory tena zany Petera sy Jaona. Rehefa tory tena izy dia andiny fahenina amby telopolo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Akaoka ho fantatry ny taranaka Israely rehetra maromarina fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Andiny fahafito amby telopolo. Ary raha nandre izany ny olona dia voatsindrona tampony. Voatsindrona tampony. Anao zany voatsindrona tampony. Tonga dia nanindrona anao. Tonga dia niletika tao anatin'ny fonao ilay teny. Ireo olona ireo fa zatra mihaino toriteny ireo. Ny fariseo nge ka mpitory teny e. Mpanorandalàna. Mamaky boky ny lalàna. Fa misy fotoana ianao na io toriteny io ihany ary. Dia io tantara mampionina azo an'izany olona izany. Fa zany olona zany rehefa nanantona an' Jesosy na eno zay time amin'izay. Ny mpiara-monina aminy, ny mpiara-mivavaka aminy, nanolotra fity azy avy tamin'Andriamanitra. Reny nge rehefa reny hetsika manodidina reny Andriamanitra mibitsika reny, mibitsika aminao hoe tiako ianao e. Raha mbola tsy nare an'izany ianao, mbola tsy nandray an'izany ianao hatramin'izay, andao no mpan'Andriamanitra fa ho hitanao. Alleluia, ho hitanao. Maherezy ianao. Alleluia. Fa nitory teny amin'izay Petera sy Jaona. Tory teny tena avy amin'Andriamanitra amin'izay. Fa ny olona teo tonga dia voalaza tenin'Andriamanitra. Raha nandre izany ny olona dia voatsindrona tampony. Ny afatany na voatsindrona tampony ny olona tonga dia resy lahatra ary tonga dia mandray fanapa-kevitra. Izao no tenin'ny olona. Rahalahy, inona no ataonay? Reo Petera taminy, beba, aoka samy mitao-batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo. Ianareo rehetra mba hahazo famelana ny lokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza tsony Jehovah Andriamantsika hanantona azy. Tsy ho elitsika amin'ity volana ity tsika hanao batisa indray. Alleluia. Misy raha lasina babitsika indray roso amin'ny ranon'ny batisa amin'ity volana ity. Etsika mivavaka ny fatateran'izany mena antsika ihany moa ny programa amin'izany. Alleluia. Reto olona reto efa mpihaino toriteny. Fa teo izy ny fony hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ilay Korintana vakitsika teo. Korintana faharoa. Tsy mbola hitan'ny maso, tsy mbola reny sofina, naniditra tao am-pon'ny olona. Na inona iny efa namboarin'Andriamanitra. Misy toriteny tany amin'ny Petera sy Jaona efa namboarin'Andriamanitra. Alleluia. Hiditra anatin'ny fon'ny olona. Aza teny aminao androany. Alleluia. Dia teny amintsika tsirairay avy amin'ity androany ity. Alleluia. Alleluia. Dia teny amintsika rehetrarehetra manao hoe ny tanàn'Andriamanitra anie izay hitantanantsika hampiditra zavatra izay mbola tsy hitanao hatramin'izay teo amin'ny fiainanao ary havana malala. Voatsindrona tampony ny olona. Ary ilay izy voatsindrona tampony iny tonga dia nanino? Tonga dia nahatonga fanapa-kevitra. Alleluia. Ho tain'Andriamanitra ilay isika rehetrarehetra. Za matoky sy mino ry havana malala fa raha anatona an'Andriamanitra hanapa-kevitra ianao amin'ity androany ity. Alleluia. Dia tsy any an-danitra ihany ny fotoanantsika. Fa ny fiainana rehetra izay lalovanao miaraka amin'Andriamanitra
manomboka amin'ny fotoana anekenao ny antson'Andriamanitra dia hitenenanao anekenao fa hiara-dalana amin'Andriamanitra ianao. Halleloia. Dia za teteny aminao androany. Halleloia. Teteny amintsika rehetrarehetra manao hoe isan'andro dia ny zavatra tsy fahita no hitanao. Isan'andro dia ny zavatra izay mbola tsy niainanao no iainanao. Te hiaina zavatra vaovao ianao. Te hiaina zava-baovao ianao rehefa malala. Dia zava-baovao izay hoe mbola tsy niainanao. Efa te mba hahita zavatra vaovao ianao rehefa malala. Ny fiainanao tsy mety miova io. Ny zavatra hitanao efa 40 taona zay dia io foana ny zavatra hitanao io foana. Tsy miova. Ny fiainanao mihitsy ilay tonga amin'ilay tsy miova omaly sy ny ora mandrakizay. Za teteny aminao. Atsoy Jesosy. Ataontsika antso an'Andriamanitra ary tsy vita miantso. Andeha ataontsika izay itiavantsika an'Andriamanitra. Halleloia. Fa ampahaino ny zavatra izay mbola tsy fahainao hatramin'izay ianao. Mahirezintsika tsirairay avy. Tsy any an-danitra ihany aho. Fa manomboka amin'ny fotoana. Halleloia. Izay anapahanao hevitra irahanao amin'Andriamanitra. Dia na ny masonao, na ny sofinao, na ny fonao, na ny sainao, na ny fanahinao ny aminao manontolo dia hanomana an'Andriamanitra ny zavatra izay mbola tsy hitanao, zavatra izay mbola tsy niainanao ary zavatra izay mbola tsy renao. Matoky sy mino fa azoto amin'izay ianao ilay matetika tsona tsy mety manohana ny antso io. Dia za teteny aminao androany miandry anao Andriamanitra. Ary rehefa miandry anao Andriamanitra dia ataontsika anohana ny antso. Raha miandry anao Andriamanitra rehefa malala dia ataontsika anohana an'izany antson'Andriamanitra izany. Ny mivavaka angery avana malala. Ny mivavaka angery avako malala. Tsy fandaninandro fa ny vavaka tena fiainana. Manapa-hevitra amin'izay ianao. Ianao tokony hahita fiainana. Mialohan'ny andanantsika ny an-danitra dia tokony miova ny fiainanao ary mahita fiainana ianao ary fiainana be dia be. Inona tokony hampisalasalanao? Andriamanitra zaravana vonona anomana. Andriamanitra angery avana anomana. Ho anao angery avana ny zavatra homanin'Andriamanitra. Halleluia. Ary zavatra mbola tsy hita, zavatra tsy makaleo, zavatra mbola tsy renao, ary bisiky ny fitiavana avy amin'Andriamanitra ianao. Ary teny mamy ianao. Ianao zatra mare bidra lava sy tabataba lava, kitakita lava sy fanameloana lava. Antoantsika hiantso an' Jesosy. Antoantsika nolotra ny fiainantsika an' Jesosy rehefa malala. Dia hitanao fa Andriamanitra lehibe sady mahagaga ny Andriamanitra izay tolika aminao ary Andriamanitra tsy mamela irery fa izay tia azy. Halleluia. Dia hanomanany ireo zavatra tsy mbola fahita avy aminy. Hiditra anatin'ny fonao, reniny sofinao ary hitany masonao anie izany zavatra homanin'Andriamanitra anao zany. Tsy miandry anao tonga ny an-danitra zany. Fa za manasa anao androany, invitation no meko anao. Ataontsika nompo an'Andriamanitra. Mba atovy mitovy amiko ny fotoana niovanao fo efa niakony anao koa zany mba volana marsa ohatry ny anahy. Fa ianao mety hanomboka androany na efa 17 taona ary ho tohizako mandrakizay. Fisan'andro rehefa malala dia mety zava-baovao amin'Andriamanitra. Ary zava-mahafinaritra ireo. Halleluia. Sotra Jesosy. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Jesosy malala misaotra anao zany amin'ny fitiavanao anay ary mankasitraka ny amin'ny fitantananao Jesosy. Androany Jesosy dia mametraka an'izao fotoana izao ampitantananao ary teteny Jesosy manao hoe misy olona eto mbola tsy nahita Jesosy. Misy olona eto mbola tsy nety nahita Jesosy. Dia mba hampahitao ny voninahitra ao izy ireo. Hampahitao ny
fitantananao ampahitaony voninahitra ao izy ireo fa fantatry fa hainao atao zany antsoy amin'ny sandronao mahery dia ampandreneso n'ilay fitiavanao Andriamanitra, ampandreneso ilay tambitamby sy teny maminao Andriamanitra dia ampahitaony voninahitra ao. Ary za matoko sy mino fa ny fahatsarany rehetrarehetra Andriamanitra, ny fahatsaranao Andriamanitra izay tsy mety ritra dia ho aseho anao anay tsirairay avy, ho aseho anao an'izay rehetra mitady anao ary fantatry fa ny voninahitra ao dia tsy avelanao ho voasakana ka tsy hipaka amin'ny fiainan'ireto olona ireto. Nitera ny haja sy ny saotra sy ny voninahitra dia fa anao hatramin'izay dia mandrakizay matoko sy mino Jesosy fa ianao ikarakara ary ianao ombanay tsirairay avy ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia matoka fa hiantso olona vaovao indray ianao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao ary fantatry fa hanomana ianao ho an'ireo rehetra izay tia, alleloia, izay tianao dia hanomananao an'izany manomboka eto an-tany fa hatrany an-danitra any Andriamanitra ao, alleloia, amen. Mino ny vavantsika amin'ny firenena dia tonga dia andolontsika henohira anankiray ambarantsika ny fotoana dia hitrana babitsika erika hivavaka ho an'ny firenena ndahary tain'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Za matoko sy mino fa tsy ho hay sakanana ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia ataontsika izany hira mahafinaritra be zany ho voninahitr'Andriamanitra, alleloia, amen. Ekeo Andriamanitra, ekeo ny antsony, alleloia, dia teneny hoe za Andriamanitra mba te hahita zavatra iseho amin'ny fiainako ary efa Andriamanitra ny ampiseho an'izany eo amin'ny fiainanao dia tsy ho hay sakanana zany, alleloia. Mideranao zay anome voninahitra indray ny anaranao no asandratray, halleluia. anivony fiderana misy ery hafanana maneho ny fanatrehanao, mideranao zay anome voninahitra indray ny anaranao no asandratray, anivony fiderana misy ery hafanana maneho ny fanatrehanao, Halleluja. Zao ziki teny misandrata tompo misandrata tompo avy indrindry anao Jesosy avy indrindra ianao mendrika ny oderay ny anaranao no ankalazay, mahery anao tsika rehetra ary teny misandrata tompo halleluja.
sakanane tsy ay sakanane. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ary havana malala amin'ny ho an'ny firenena dia amin'ity androany ity hivavaka ho an'ny firenena ny anabavintsika erikaraka no hivavaka ho an'ny firenena amin'ity androany ity ka dia tonga dia ho ampandrosoantsika ny anabavintsika erikaraka hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tany tompo ary anabavy erika. Tany tompontsika rehetra izay tratrantsondray amin'ity alina ity. Hiara hivavaka sika marananao fotoana. Ry Andriamanitra iray tsara indrindra mbola velotsaonanao indray izay amin'ity alina ity satria mbola nandre an'izany teninao indray izany. Mbola afaka nenao izany afatrao izany Jesosy malala izay afatra tena mamy raketinay atao-ponay izany teninao izany. Mankasitraka Jesosy fa noho ny fitantananao sy ny fitondranao dia mbola nomenao an'izany fotoana izany izay tsirairay avy reto. Dia apetraka mangataka ny fanainao masina izay Jesosy mba tena hitoetra atao-ponay izany teninao izany, mba tena anana fo madio izay ny tena tianao amin'ny fonay rehetra, tsy amin'ny fiatsaram-belatsia Jesosy malala fa tena hoe amin'ny fitiavana anao manontolo dia ndreto izay Jesosy manavao ny fanoloran-tenanay indray ny tianao mandrakariva, ny araka aminao, ny akatoanao, ny tanjona ny didinao, andeha amin'ny fahamarinanao Jesosy satria izany ny tena alana fa tena tianao zahay dia ny hitandremanay ny didinao, hitandremanay ny teninao Jesosy malala dia izany Jesosy no ataonay raketinay atao-ponay izany fitiavanay anao izany. Mankasitraka Jesosy tamin'izany teny nampitondrainao ny mpanomponao izany izay mampianatra anay isan'andro ny tianao, ny fandraisanay aminao bebe kokoa Jesosy lehibe izany teninao izany ka raketinay atao-ponay Jesosy malala satria teny tena hoe mitondra soanay satria raha izany teny eninay izany Jesosy dia tena hoe ahita zavatra mbola tsy fahitanay izay rehefa ho avy ianao dia hanomana zavatra tsara mihoatra ny eritreretanay. Dia mankasitraka Jesosy malala misaotra ihany koa Jesosy fa mbola narovanao izao fotoana izao, mbola tonga tany amin'ny toerana nisy azy ny mpanomponao Jesosy nahafahana nanatanteraka an'izao fotoana izao fa raha tsy teo ny fitantananao azy dia tsy afaka niaino an'izao izay tsirairay avy reto, tsy afaka nahazo eto izay tsirairay avy reto fa ny fitiavanao anay tsirairay avy mbola rehan'izany teninao izany satria misy olona tianao handray an'izany teny izany amin'izao fotoana izao izay mihaino eto Jesosy dia matoka fa voakasika izany teny izany izany olona izany dia apetraka feno eo am-pelantananao koa Jesosy ny raha tory izay rehefa avy eo dia ianao ny hitantana ny torimasonay mba tena tory tsara izay tsirairay avy reto mba hanana torimaso mamy ary ianao koa Jesosy no hamangy ny tokantranonay tsirairay avy hitoeran'izany hitoetra ao amin'izany tokantrano tsirairay avy izany ny fitiavanao Jesosy dia ianao hanjaka aminay tsirairay avy. Dia misaotra Jesosy fa narovanao ihany koa ny connexion anay narovanao ny tantananao izao fandaharana izao ary mbola nitahinao izay tsirairay avy reto matotongeto dia apetraka feno am-pelantananao koa Jesosy malala ny firenenay tsisy miafina aminao izany firenenay izany Jesosy satria mbola mandalo ao anatin'ny ady izany firenena izany ao anatin'ny fahantrano. Ianao malala an'izany firenena izany Jesosy malala, ianao mahafantatra ny toe-pon'ny vahoaka malagasy Jesosy, amboary ny toe-ponay vahoaka malagasy Jesosy mba tena tianao amin'ny fonay manontolo, tsy amin'ny fitadiavana valim-bavaka na zavatra maro samihafa fa tena hoe akatoanao itianao hitandrina ny didinao dia kasio ny fon'ny vahoaka malagasy tena handray anao ao fon'ny vahoaka malagasy sy ny firenenay Jesosy mba hiala ao ny fahararoam-paharatsiana, mba hiala ao ny fahotana maro izay mandrendrika ny firenena io ka tsy ahitany firenenay ny fitahinao, tsy ahitany firenenay ny fitiavanao, tsy ahatsapany ny firenenay izany fitahinao omenao izany Jesosy dia kasio ny olona tsirairay avy ao amin'ny firenena io Jesosy na ambaratonga ambany izany na ambony dia rehefa koa Jesosy ireny olona hahirana ireny mitady ny poanany io sy ny hanina izay tedavina ny ampitsony dia tedavina isan'andro Jesosy dia ianao Jesosy no hanome azy ireny tsirairay avy satria raha ianao no miasa
dia mahita ireny olona tsirairay avy ireny. Eo koa dia Jesosy ny olona marary ianao ny anasitrana satria ilay ianao ilay Andriamanitra mpanasitrana ilay dokotera ambonin'ny dokotera Jesosy matoky fa ianao anasitrana tsirairay avy any amin'izay toerana misy azy any amin'ny hôpitaly izany dia vangio amin'indra fonao. Eo koa Jesosy malalo ireo any amin'ny ponja mety hoe be ny manilikilika azy ireny Jesosy tsy mahita fitizy ireny. Dia aoka Jesosy ho fenoanao fitiavanao izy ireny Jesosy mba hatapany izany fitiavanao izany ka aizan'izy ireny mitianao hiala amin'ny faharatsiana izy ireny tsirairay avy. Dia matoky Jesosy malalo fa ianao himagy an'io firenena io, ianao hikasika amin'ny fon'ny vahoaka malagasy indray mba tena ahay itianao, ahay hanompo anao, hakatohany teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy malala no angatahako an'izany vavaka izany, voninahitra ho anao irery ihany. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka dia misaotra antsika rehetrarehetra moa amin'ity androany ity niaraka taminay teto na dia tsy dia taka ny mahazatra aza ny fotoana antsika androany dia mbola tonga maro be teto any nareo dia Andriamanitra ny malify antsika rehetrarehetra tao anatin'izany fotoana androany izany. Dia fahasoavan'ny tompo amintsika dia mifarany eto ary fandarantsika raha mbola tsy tonga any amin'ny rao lalitra Jesosy dia eo aneto ihany indray tsika raha pitso antsika dia efa eo aneto indray dia na izany na tsy izany ny fandarana no mety ohatr'izao androany fa ny Aki radio to ohatry ny isan'andro ihany www.izahao.com ahafahanao mihaino ny onjam-peo Aki radio izy toa isaky ny adiny 3 amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 ary amin'ny 10 alina. Dia raha mbola misy fotoana koa ianao dia mbola misy indray koa amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina. Ary raha pitso amin'ny 10 maraina mandeha ao zao fandarantsika izao raha ohatra mbola sy naino hatramin'ny voalohany ianao dia ao anatin'izany moa mandeha ny hira izay alahatra mampiona rehetrarehetra eo dia manasa anao www.izahao.com dia izay ny fotoanantsika androany. Dia mahereza daholo ny tompony omba antsika dia voninahitra ao an'Andriamanitra. Aleloia, amen. Mahereza daholo raha pitsotsika mihaona, amen.